Sehatra maro fano voakasika ao anatin'ilay fikarohana izay natao amin'ny politika pirenen'ny firenena malagasy fantatra zany raha ny hetatitra ny entin'ny banky iraisam-pirenena no namoaka izany tamin'ity androndroany ity. Nampahafantariny tompon'andraikitra aveo anivon'ny banky iraisam-pirenena androany ireo note de politique économique miisa 12 na ny fikarohana izay nataony teo amin'ny politika ara-toekareny ny firenena malagasy. Voaresaka ao anatin'izany avokoa na ny resaka politika macroéconomique, ny asa-panjakana sy ny fitantanam-bola-panjakana, ny fambolena, ny sehatry ny fitrandrahana, ny sehatry ny fananantany, ny sehatra tsy miankina, ny fitaterana, ny sehatry ny angovo, ny fanabeazana ary ny fihahina ara-tsosialy raha tsy laza afa-tsy ireo. Voalaza fa tao aorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta dia nisy ireo note de politique économique ireo. Nivoaka ny politika ankapobeny mpanjakana ary misy ireo opération d'urgence na ny asa maika izay ataon'ny banky iraisam-pirenena eto amintsika. Tokony hivoaka mialohan'ny farany taona ny tetikady fampihenanan'ny fahantrana ka anaraka aveo ny antsoina hoe stratégie de partenariat izay aharitra 4 taona mba ahafahana miroso amin'ireo asa-pampandrosoana. Anisan'ny andrasan'ny banky iraisam-pirenena manokana ny isian'ny fanjakana tsara tantana eto Madagasikara. Nasian'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena resaka ihany koa ny mahakasika ireo tahizin'andramena. Voalaza arak'izany fa misa 3 ireo asa izay natao novatsian'ny PE3 vola noho ny fangatahan'ny gouvernemanta. Ny alohan'ny faran'ny volana jona ity raha ny fantatra no isy ny atrikasa ampafantarina ireo tsoakevitra samihafa vokatry ny asa izay natao ny comité de pilotage mikasika ny fitantanana ny tahizin'andramena.